tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Ho avy ny Mesia. Ho avy ny Mesia dia ilay vohosotr'Andriamanitra, satria Andriamanitra tsy mahafony ny olony ka dia maniraka ny vohosony izy mba hitady sy hamerina ny olony ho aminy indray, ary amin'izany dia hanafaka azy avy ao am-pialatanan'ny fahavalony izay nanjigo sy nampahory azy. Dia ireo fahavalon'Andriamanitra dia Andriamanitra izay tompony nahary ny olony, ka ny lohany amin'ireny fahavalo ireny dia Satana anjely nikomy tamin'Andriamanitra, izay nolavin'Andriamanitra sy naongany raha teo araka ny voalaza ao amin'ny boky Isaia 4:7-8. Ny rano tokoa ny zanany lahy tokana Jesosy, lay Mesian'Andriamanitra na Kristy, izay naka ny endritsika olombelona ka nonona tamintsika ny teny nanao hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Fa nandrasanatry ny ela tokoa ny fahatongavan'ny Mesia, ilay vohosotr'Andriamanitra hanafaka amin'ireo mpikomy amin'Andriamanitra sy ny Mesiny sady mpampahory ny vahoakan'Andriamanitra. Dia araka ny voalazan'ny mpanao salamo manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina anohany foana ny firenena. Ireo mpanjaka ny tany mitsangana ary ny mpanapaka miara-mioka hanohitra ny Jehovah sy ny Mesiny ka manao hoe aoka ho tosantsika ny famatorany ka aritsika hiala amintsika ny famehezany. Salamo 2:2-7. Kanefa amin'izany dia voasoratra hoe izay mipetraka ny an-danitra miomehy, ny Tompo manesitro ireo. Dia hiteny azy amin'ny fahavinirana izy ka ampangororo azy amin'ny fahatezerany hoe izaho kosa efa nanendry ny mpanjakako tambony ny ziona tendrombohitro masina. Salamo 2:4-5. Tsy iza izany fa ny Mesia n'Andriamanitra izay notendreny ho mpanjaka araka ny tena valin' Jesosy amin'ny Pilato raha nanontany azy izy raha mpanjaka izy, ka novalian'ny Tompo hoe voalazanao fa mpanjaka aho. Janona 20:7-2. Saingy tsy mba mpanjaka teraka avy amin'ny tany avy amin'ny olona fa teraka avy any ambony avy amin'Andriamanitra mivantana, ka nitenenany ny amin'ny fifandraisany aminy hoe ilaza zava-boatendry aho. Jehovah nilaza tamiko hoe zanako ianao, izaho niteraka no androany, mangataha amiko dia homeko lovanao ny jentilisa ary ny farany tany ho fanananao. Ho torotoroinao amin'ny temby izy toy ny famaky vilany tany no hanamontsamotsananao azy. Salamo 2:7-7. Izany dia teny manambara ny fahefana feno izay omen'Andriamanitra ray ny voahosiny mba ampanekena ny fahefan'Andriamanitra amin'ny nofo rehetra sy ny zavatra rehetra izay nohariny, araka ny teniny taminy manao hoe mipetra eo an-tanako ankavanana mbaram-panaoko ny fahavalonao ho fitoera tongotrao. Salamo 10:1. Ary noho izany ry havana dia manana ny fanapahana feno ambony fanapahana rehetra tokoa amin'izao rehetra izao izy Tompo, ka manao aminy hoe ary amin'izany dia indray ianareo ry mpanjaka, minoanatra ianareo ry mpitsara ny tany. Manompo an Jehovah ny fahatahorana ary mifalia amin'ny fangovitana. Manoroha ny zanaka fandrao ho tezitra izy ka ho very ny andalana ianareo fa vetivety dia irehetra ny fahatezerany. Ary dia mampisafidy ny olona izy ka manao hoe sambatra izay rehetra mialoka amin'ny. Salamo 2:1-2. Ireo teny voalazan'ny mpanao salamo amin'ity toko 2 ity dia tsy inona fa fananterana ny fanambarana izay nataon'ireo mpaminany izay nialoha azy momba ny fiavian'ny Mesia. Ireo fanambarana mialoha ireo no lazaina hoe koa fanambarana mesianika. Hoy nika mpaminany tamin'ny taon 109 mialohan'ny natongavan'i Jesosy
tety ambonin'ny tany raha nanambara ny haterahany Mesia izy sy ny ho toetry ny fanjakany amin'ny anaran'ny tompo fa ianao ry Betlehema Efrata zay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Jodakory dia avy ao aminao no ivoahany zay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely atry ny fahagola no efa nivoahany dia atrizay mika 5:12 dia hoe raha teo ny fanambarana zay nataony Isaia mpaminany momba ny teny fikasana ny amin'ny anafahana ny Israely sy ny filatrana mivantana ny amin'ny fahatongavan'ny Mesia lay vohotry Jehova dia Kristy zay ho avy hoy izy ny olona zay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe izay mitoetra amin'ny tany ariko ny fahafatesana no iposahany ny mazava hamaroinao ity firenena ity ary ambotombony ao ny hafalindy mifaly ao anatrehanao izy tahaka ny hafaliana amin'ny fararano ary tahaka ny fifalian'ny olona raha mizara babo fa ny bao fitondranentany sy ny tsorakazo ny kapohana ny lamosiny zay tsorakazo ny mpampiasa azy dia tapahinao tahaka ny tamin'ny andro namelezana ny Midianina Isaia 7:7 tanteraka izany noho ny fanomezan'Andriamanitra ny zanany ka hoy ny mpaminany amin'ny anaran'ny tompo fa zaza no teraka ho antsika zaza lahy no omena antsika ary ny fanapahana dia eo antsorony ary ny anarany atao hoe mahagaga mpanolotsaina na mpanolotsaina mahagaga Andriamanitra mahery ray mandrakizay andreny fiadanana ny androson'ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy anapahataperana eo misetra fiandrianan'ny Davida sy ny fanjakany mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay ny fahasari-piaron'i Jehova tompony maro no atanteraka izy any Isaia 7:5 sy 4 ny Mesia tokoa no lay andriana voaositra hitondra famonjena mba hanafaka ny olony amin'ny fahavalony araka ny voalazan'ny Daniela mpaminany ao amin'ny 7:15 kanefa raha avy izy dia ny tondra fanavotana indrindra dia ny fividianana ny olona mpanota amin'ny rany ka nanekeny ho vonoina araka ny Daniela 7:4 raha kapoka dia famonjena feno no entin'ny Mesia ka ny tampony sy lehibe indrindra amin'izany tokoa ary fototra manorona ny asa-pamonjeny rehetra dia ny fanavotana ny olona ho an'Andriamanitra dia izy ho afaka amin'ny fanandevozany ota mba hiverina amin'Andriamanitra velona ka ho vita fihavanana aminy ary hanompo azy ho indrindra Zakaria rainy Jaona mpanao batisa raha feno fanahy masina izy ka naminany ny amin'ny fahatongavan'ny Mesia amin'ny anaran'ny tompo isaorana ny tompo Andriamanitra ny Israely fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy ary nanangana tandrom-pamonjena ho antsika amin'ny taranaka Davida mpanompony izy araka izay nampilazainy ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola dia famonjena antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanana izay rehetra mankahala antsika manefa famorampo amin'ny razantsika izy sady mahatsiaro ny fanekeny masina dia ny fiainanana izay nianianana tamin'ny Abrahama razantsika hanao izay ahazontsika hanompo azy tsy amin'ny tahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra hiainantsika likoa 2:7 ka hatramin'ny 5:20 raha izany ry havana ny fanambarana mikasika ny tantaran'ny taranak'Israely dia tsy mijanona amin'izany tsy akory ny antony fahatongavan'ny Mesia sy ny asany fa ny antony iraka izay nampanaovana azy Mesia n'Andriamanitra dia ny hamonjy izao tontolo izao ary izao tontolo izao manontolo fa voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo ary ankehitriny ho Jehova izay namorona ahy hatrany am-boka ho mpanompony ampodinany Jakoba ho aminy indray sy amorenany Israely ho aminy fa mahazo voninahitra eo mason'i Jehova aho ary Andriamanitro no heriko eny hoy izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoko hanandratra ny firenen'i Jakoba hianao sy ampodiny Israely sisa voaro fa ho meko ho fanazavana ny jentrisako ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany Isaia 7:5 ary dia noho izany antom-pandrana lehibe sady tsy manavaka ny fanompoana izay nampanaovana azy izany no nahatanteraka ny faminanian'ny Isaia mpaminany ny amin'ny Mesia mpanompon'i Jehova raha nampiteny azy izy araka voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy ary araka ny fanaony dia niditra atao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny dia natolotra azy ny boky ny Isaia mpaminany ary no namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe ny fanahin'i Jehova no ato amiko satria
nanositra hitory-teny somahafaly amin'ny malahelo izy, naneraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba hanafaka izay nampahoriana. Hitory ny taona-kasitrahan'i Jehova araka ny Isaia 42:2 ary rehefa nahoriny ny boky ka naveriny tamin'ny mpanoraharaha dia nipetraka Jesosy ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe, androany no efa tanteraka eo anatrehanareo izany soratra izany. Luka 4:20. Ny fahatongavan'ny Mesia antony nampitantany indrindra ny firenena jiosy zay niandro ny fahatongavan'ity Mesia hamonjy sy hanafitra azy. Hanika rehefa tonga Jesosy sy nitory ny filazantsara sady nanao fahagagana maro sy famantarana lehibe dia nampanontany ireo mpianany amin'ny Jesosy hijaonina ka nanao hoe, ianao va lay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Mateo 1:13. Fa voasoratra hoe, maro ny vahoaka no nino azy ka nanao hoe, raha tonga Kristy mo hanao famantarana maro mihoatra ny nataon'ity lehilahy ity va izy? Jaonina 7:30. Tonga tokoa Jesosy. Inona no asa nataony? Nanao ahoana ny fahefany amin'ny maha-Mesia n'Andriamanitra azy? Nisy tokoa reo asa-pamantarana sy fahagagana maro samihafa riavana zay fantatra fa nahatalanjina ny vahoaka zay nanaraka azy ary nanesika fialonana aza ary fialonana lalina tamin'ireo mpitaripy vavahana jiosy tamin'ny andron'ny tompo zany zay niafara tamin'ny fisamborana sy ny fampijaliana ary ny famonoana azy. Fa hoy Jesosy raha namaly ireo mpianatra jaonina, mandehana hianareo ka ambara ho amin'ny jaonina izao renareo sy hitanareo izao, mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka ary malady ny marenina, atsangana ny maty ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara. Mateo 2:4-5. Ary ny tsikely indrindra tamin'ny nataony dia ny fiaretany mba avotra ny mpanota. Fa indro tanteraka ny namina ny Isaia ny amin'ny manao hoe, amin'ny anaran'ny tompo sitraky Jehova ny hanorotoro sy hampangiry firy azy. Rehefa manolotra fanatim-panonerana izy dia hita taranaka sady maro andro ary ny sitrapony Jehova dia ambinina eo an-tanany. Isaia 30:20. Dia nofehezin'ny Paoly apôstôly zany fanambaram-panavotana lehibe ny mpanota zay nataon'ny tompo izany ka hoy izy ny amin'ny Kristy n'Andriamanitra. Ary ianareo zay efa maty ny fahadosoana sy ny tsy ny fiforany nofonareo dia novelominy niaraka tamin'ny Kristy rehefa navela ny fahadosoantsika rehetra ary novoniny ny soratana ny didy zay niampangantsika dia nesoriny tsy eo amin'ny mihitsy izany ka nombony tamin'ny hazo fijaliana ary nesoriny tsy eo amin'ny tenany na noreseny ka nombaboiny ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondran'ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy. Kolosianina 2:17-5. Riavana malala, Jesosy Kristy ilay Mesia vohitr'Andriamanitra dia nanaiky tokoa ny etry hatramin'ny ambany indrindra mba hanavotany zay latsaka amin'ny ambany indrindra dia isika mpanota izany. Ko ny fahefana zay nomena azy amin'ny mampanjaka lehibe azy dia ny hanafaka ny olony amin'ny gada mampatorany ny ota sy ny herin'ny maizina rehetra ka nitenenany hoe, raha ny zanaka no hafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jaonina 5:5. Ary ny faniriny indrindra dia ny hitany ondro maro zay tadiaviny mba azony miteny amin'ny mpifaliana amin'ireo hoe, ity zanako ty efa maty fa velona indray ary efa very fahita indray. Luka 5:4. Amin'ny alalan'ny advento zay famanginy Mesia n'Andriamanitra dia mbola miantso ny olona rehetra izy ary ny olona tsy hakanavaka ka ho an'izay rehetra miandrandra ny famonjeny na dia mitsarapaka anatin'ny aisim-pito ny fahoriana sy ny fantrana lalina ary ny fisedrana ady mafy sy ny fitsapana maro aza izy dia ho ilay Mesia n'Andriamanitra hoe, fiadanana ho anareo. Jaonina 2:7. Indro avy faingana ho i Jesosy, eny avy faingana ho. Amen. Ho voninahitran'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay Mesia n'Andriamanitra andriny ny fiadanana sady mpamonjy izao tontolo izao. Amen. Andafini havona
ambarao andeha ambarao silazao ny vaovao mahafaly Jesosy velona andafiny avona ambarao andeha ambarao silazao ny vaovao mahafaly Jesosy velona Lazarao Jerusalem Judea Samaria lay avy tao Betlehem Jesosy ilay Mesia andafiny avona ambarao andeha ambarao silazao ny vaovao mahafaly Jesosy velona andeha hankalaza ny tany lanitra ny tompo manandaza andria manitra ambarao andafiny avona ambarao andeha ambarao silazao ny vaovao mahafaly Jesosy velona antsoina avoko hihiratsy sy fetra ilay mpanjaka soa ambarao andafiny avona ambarao andeha ambarao silazao ny vaovao mahafaly Jesosy velona ny olona rehetra antsoina avoko hihiratsy sy fetra ilay mpanjaka soa ambarao andafiny avona ambarao andeha ambarao silazao ny vaovao mahafaly Jesosy velona ambarao sady lazao ny vaovao zay fantatrao ambarao sady lazao Jesosy velona ambarao sady lazao ny vaovao zay fantatrao ambarao sady lazao Jesosy velona Jesosy velona Jesosy velona ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara fitarian-kevitra ho amin'ny fandinihana ny soratra masina isan'andro fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra
ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.